ry havana fifaliana trany no teny voalohany faly satria men'Andriamanitra aina, men'Andriamanitra fitiavana, men'Andriamanitra fahasoavana ka natratra izao fotoana masina izao. Ny lohahevitra doniantsika androany dia araka angana misoratra io, ny mahazava-dehibe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny mahazava-dehibe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, zay no lohahevitra diniantsika androany. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, anio moa zany ny andro fahatelo arahana lalana diavin'ny tompo tao aorian'ny ny obian'ny vahoaka azy tao Jerosalema mandavatevena azy tao am-pasana rehefa maty eo ambonin'ny hazo fijaliana izy. Zany azo atao hoe andro fahaefatra zany raha isaina ny andro natongava tao Jerosalema. Ny fotoan'androany dia ny sampana zava-maneno sy ny sampana lehilahy kristiana no mitarika azy amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Eo am-pitsangana ry havana no amatsika ny salamo iderana sy amezam-boninahitra an'Andriamanitra, avy eo dia atao ny raha voalahatra ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny mivavaka. Araka avatsika izany salamo voalahatra zany amin'ny anaran'ny tompo. Makalazany zay eo amin'ny dia amin'ny kanga sy ny fiofirana, amin'ny trompeta sy ny fitsofana nanjomary, ka amin'n'andria Jehovah-mpanjaka. Aoka hiponono ranomasina rehetra ho aminy, zao rehetra izao sy ny mponina ho aminy. Aoka hiperatany midika, aoka miara-miompy androa mitenomotra, trian'ny Jehovah tsara zao rehetra zao amin'ny fahamarina izy ary ny firenena tsy. Amen. Aokotsika vahoaka tompo. Andriamanitra rainay eo, misaotranao zahay
amin'ity fotoana nomenanao ity ahafahanay anatanteraka indray izao herinandro masina izao. Misaotra ihany koa satria na dia mpanojato menika ary zahay dia natolotra ao ny zanakao raha tokana hisorovonanay tao amin'ny azo fijaliana. Mangataka ny fitahinao mba ho voninahitra ao ray izavatra rehetra tao sady ho fampandrosoana anay vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no voanaovanay izany vavaka izany. Afaka mipetraka isika tompo. Ataontsika ny hira voalahatra 12:7 andininy voalohany. Ry havana ianao izay mibebaka marina tokoa, raiso amin'ny finoana sy ny fifaliana ny famelali-keloka atolotr'Andriamanitra anao. Hoy ny Tompo, ka raha ny zanako no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izay tsy narala ota dia fa nataon'ny ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra dia aorian'izay dia efa mandroso ireo andray anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce temps que tu nous donnes pour pouvoir nous réunir tous ensemble pour pouvoir célébrer ta Pâque, Seigneur. Seigneur, merci pour pardonne encore ce qui ne s'est pas déroulé selon ta volonté durant cette journée. On veut encore te remettre, Seigneur, ce temps de lecture, ce temps d'enseignement que tu vas nous donner, Seigneur. On va encore ton Saint-Esprit pour que les paroles que nous entendons viennent vraiment toucher chacun de nos cœurs, on va ton Saint-Esprit pour que l'on change, qu'on soit encore transformé par ta parole, Seigneur. Dans ce nom, nous prions. Amen. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 1 à 35. Matthieu, chapitre 26, du verset 1 à 35. Au nom de Jésus. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples : «
Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par la ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à ce sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me trahiras. 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Eo am-pitsanganana ry havana no anovantsika nira voalahatra alohan'ny enoantsika ny hafatra avy amin'ny mpitandrina. Iary tsangatsika.
Mbola revavaka isika. Izany tolon-kiram-panahy izany ry Jesosy Tompontsianay no entinay manolotra ny fonay, handray ny telinao ao am-ponay. Misaotra Tompo noho ny mbola nanangonanao anay eto amin'ity toerana masina ity. Mbola omenao tombony izahay Tompo ny amin'ny hafatra avy aminao, indrindra ao anatin'izao famakivakinay ny herinandro masina izao. Manjaka ao am-ponay ianao Jesosy Tompontsianay ary esory avokoa le vony izay mbola mety masirasira ty anatinay, dia ny fahotanay izany izay hevitra mampisaraka anay aminao tsy ahitanay ny tavanao. Kehitriny ary raha hiaino ny hafatra avy aminao izahay dia ny fanahinao masina no efa hanokatra ny fo amam-panahinay, hanokatra ny sofinay, ary mitenena ianao Jesosy Tompo fa vonina hiaino anao izahay, fa hoakanao dia mangeta hetanao. Ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola fifaliana hatrany ry havana no hiara-banantsika indray. Nahatratra ity andro fahatelo ny amin'ny herinandro masina ity, ny alarobia masina moa izany. Hitantsika nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny ainan'izany herinandro masina izany isika, ny fampitombona ny talenta. Isika tsirairay avy izao dia samy nomen'Andriamanitra talenta avokoa. Misy ny manana talenta mety maro anisa, misy ny arak'izay tandrify azy zany no hanomezan'ny Tompo atsika, ary anantsoina isika nampaherezina mba hampiasa izany talenta omen'Andriamanitra itsika izany amin'ny fanompoana azy. Ary omaly dia ny sekoly alahady sy ny tanora moa no nitondra ny fitaovam-pivavahana. Bravo les jeunes, bravo les sekoly alahady pour ce que vous avez fait hier. Vraiment, vous avez pu manifester et bien mettre en valeur ce que veut dire Pâques. C'était le thème d'hier. Qu'est-ce que Pâques et que signifie Pâques? Donc, hier, on avait vu toute la dimension doctrinale, et aujourd'hui, le texte qui se présente à nous, dans Matthieu 26, nous parle de... C'est comme une théologie pratique. Comment pratiquer la Pâque? Pourquoi la pratiquer encore aujourd'hui? Nous le rappelons, Pâques, c'était la manifestation de Dieu, Dieu qui passe, qui vient, lorsque le peuple d'Israël était en train de s'apprêter à quitter l'Égypte. Donc, la nuit de Pâques, pendant la nuit de Pâques, le Seigneur avait dit à Moïse que chaque famille juive devrait tuer un agneau et mettre sur le toit, sur le linteau de la porte, une couche de sang pour que le Seigneur, quand il va passer à battre les premiers-nés des Égyptiens, il va passer, il ne va pas abattre la maison où il va trouver cette couche de sang. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous encore aujourd'hui? Pâques, qui était célébrée déjà depuis 2000 ans et plus, et qui perdure jusqu'à maintenant,
ça nous encourage encore, ça nous encourage encore à nous commémorer justement de ce moment de libération du peuple de Dieu en Égypte. Jésus-Christ crucifié sur la croix pour nous racheter, et encore aujourd'hui, c'est encore valable pour nous. Ce Pâques, ça symbolise, ça signifie vraiment, ça a du sens très important dans notre vie, parce que encore aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous délivrer, nous libérer du joug de nos péchés. C'est le péché qui nous rend esclaves. Et encore aujourd'hui, le Seigneur veut nous affranchir de notre état de pécheur. Il veut que nous soyons des êtres libres, des disciples libres dans notre service, des disciples témoins surtout. D'où, quand dans ce texte, il dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. C'est ça la signification, le commandement que Dieu donne, l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et à chaque fois que vous faites cela en mémoire de moi. Il y a un contexte de souvenir. Pourquoi on doit se souvenir de ce moment de Pâques qui est écrit ici? Que signifie réellement alors cette institution de la Sainte Seine? Pourquoi on fait la Sainte Seine? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous encore aujourd'hui? Et que veut dire Sainte Seine? Donc c'est ça le thème sur lequel nous allons nous pencher à travers ce texte de Matthieu 26. Après, j'aimerais demander quand même, est-ce que vous préférez que je parle en français ou en malgache? Je ne sais pas s'il y a un traducteur. Bon, c'est à chacun. En français, levez la main. Bon, en malgache, donc c'est pour le reste. Donc je vais parler en malgache. Je suis désolée les jeunes, mais en même temps je vais y revenir. Ti texte androany ty dia hitantsika fa lava be le texte fa zay tena votoantiny zany no raisintsika ho jerentsika fohy de fohy. Eny am-piandohana dia lazainy Matthieu fa ny mpanorandalàna, ireo lohan'ny fiangonana, zany no mikonokonina ny amin'ny famadihana an' Jesosy. Inona no tiana ho lazaina amin'izany? Tonga dia ataontsika pratika amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Isika koa dia mbola manana an'izany toe-panahy izany, manoloana ny fahotana izay mbola iainantsika tsy tiantsika hialana, dia tahaka nyreto lohandohan'ny mpisorona izay mikonokonina mamadika an'i Jesosy ireto isika, satria dia mbola amin'ny alalan'ny fahotana ataontsika, tahaka ny mbola mamerina an'i Jesosy indray isika manombo azy eo amin'ny hazo fijaliana. Dia eto dia mikonokonina zany zareo mitady ny occasion propice, ny fotoana izay matipaika zany hoe amin'izao ny amelezantsika azy, tsy amin'izao mbola olona mivorivory zao aloha fa sao dia ahitantsika aloha izy ity, fa mieritreritra n'ilay fotoana izy. Nefa ny zavatra hitantsika amin'ny manaraka eo dia zao, tsy ny olombelona mihitsy ny tompon'ny fotoana, tsy ny olombelona no maso mandidy tamin'ny nanolora Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, fa izy Jesosy ny tompon'ny tantara, izy no mitondra ny tantara eto. Inona ny tiana hambara amin'izany? Jesosy tompo no mitondra koa ny fiainantsika, ny tantaram-piainantsika tsirairay avy. Tsy isika no mandidy sy manapaka, zao no tiako hatao, tsy maintsy zao no tanterahiko, tsy izany. Ny tompo no mitondra koa ny fiainantsika
mandidy sy manapaka ny amin'ny tantaram-piainantsika tsirairay fa tsika tsirairay izao dia samy hanana ny tantarantsika rehefa tsy eto amin'izao tany fandalovana zao isony samy mba hamela mamy tokoa isika ary tena mba hanao ezaka mafy dia mafy amin'ny fanompona sy ny fanarahandian'ity Jesosy ity. Misy personnage roa samy hafa zany hodiniantsika eto amin'ny alalan'ny texte ahitantsika ka tsika théologie pratique zany ijerentsika ny amin'ny fiainantsika mandiny tenysika amin'izao vanim-potoanan'ny Pasika zao manomana an'izany fandraisana an' Jesosy maty ny soloantsika izany. Eto dia misy an'ity ravehivavy izay tonga tao amin'ilay trano tao Betania. Tonga izy dia inona zavatra nataony? Ny zavatra izay sarobidy indrindra tany aminy fananany sarobidy indrindra ny menaka manitra izay tena manana ny valeur inestimable zany zavatra nahosotra ny tamin'ny tongony Jesosy. Inona ny azontsika ambara amin'izany amin'ny fiainantsika? Manao ahoana moa zany ny fanoloran-tenantsika voalohany indrindra satria ny tenantsika aloha no mila tolotra an'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany asan'Andriamanitra ataontsika izany mahafoy ny fananantsika ve isika hanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany, hanaovana an'izany fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ty vehivavy ty eto dia izay fananany sarobidy indrindra. Raha azontsika lazaina zany hoe mety ny épargne an'ny ray manontolo natotony teo amin'ny tongotry Jesosy, nosorany ny tongotry Jesosy, nefa nisy sens manokana koa izany zavatra nataon'izany satria raha tezitra ny mpianatra, zany ny réaction ny mpianatra eto. Ce sont les disciples qui étaient fâchés, ils étaient outragés quand ils ont vu la femme déverser toute l'huile sur les pieds de Jésus. Tanareo amin'izany mitoetra n'io tsika olombelona io voalaza eto io. Tsy mahafoy nefa mahita ny hafa manao tafitohina tezitra. Noho n'inona? Noho ilay faharatsiany fo zany. Manana toetra mialona ny hafa. Zany zavatra, zany toetra izany indrindra eto no tondroina amin'ny alalan'izao texte izao ary tiany Jesosy hanamboarana ny fotsika amin'izao Pasika 3 zao dia mbola vonona ny tompo hanafaka atsika amin'izany. Ny Pasika dia fanafahana araka ny voalaza teny am-piantohana dia mbola vonona izy ny hanala izany toetra ratsy ao anatintsika izany. Fialonana, ny fankahalana, ny tsy fitiavana ny namana. Inona moa nahatonga an'ireto lohandohan'ny mpisorona hamadika an' Jesosy ireto? Tafitohina izy ireo satria misy conflit d'intérêt goavana eto. Lasan'i Jesosy daholo ny client zareo. Problème zany zavatra izany. Zay ray manaraka izany koa ilay fitiavam-boninahitra. Ilay voninahitra, zahay ny lehibe eto, zahay ny lohandohan'ny mpisorona, anay ity sinagoga ity. Tsy misy toerana ho an'ny hafa. Zany ny zavatra miseho, zany ny zavatra mitranga. Manao ahoana koa ny eo anivon'ny fiangonantsika, manao ahoana ny eo anivon'ny asa fanompoana izay ataontsika. Manaraka izany dia nataon'i Jesosy tamin'ny fiaraha-misakafo tamin'ny mpianatra ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Na mpianatra ireto mpianatra izy satria handeha izy tonga ny fotoana eto izay hijalian'i Jesosy, tonga ny fotoana famonjenantsika. Dia inona zavatra nataony? Alohany handaozany izao tany izao zany, na alohany havitany an'izany asa famonjena izany dia nametrapetraka tamin'ireto mpianatra reto izy nanafatra rehefa mivory miaraka manao an'izany fiaraha-misakafo izany dia ataovy izy izao mba ho fahatsiarovana an'izao ny fiarahany zareo teto zany, nefa dia asain'i Jesosy averina izany, atao. Inona ny anton'izany? Inona moa ny anton'ity
ny anton'izany hoe fanasan'ny tompo zany dia ny fanasan'ny tompo dia fiombonana mariky ny fiombonan'ny olona masina voalohany indrindra aloha isika zany rehefa mandray an'io fanasan'ny tompo io dia tsy tokony ho raisitsika n'importe comment zany tena masina zany fanasan'ny tompo izany satria ny tompo mivantana no mampiray atsika latabatra aminy izy ny tonga miaraka amin'ny sakafo amintsika manolotra ny tenany sy ny rany izy ho famelan-keloka izany ny teny voalaza ato amin'ny Matthieu 5:20 miombo-po miombo-tsaina ary misy fandraisana ny fampaherezana koa anatin'izany fanasan'ny tompo izany satria eto Jesosy dia efa niteny tamin'ny mpianany raha nahalahelo ireo mpianany hoe noho ny handehanany dia efa niteny izy hoe ataovy izao izy ho fahatsiarovana ary manomboka izao izy dia tsy hiaraka intsony isika nefa mbola hihaona indray any amin'ny fanjakana ray zany no fampaherezana nataon'i Jesosy an'ireto mpianany ary ao anatin'izany fahatsiarovana izany dia famerenana fahatsiarovana n'ilay Paska voalohany tany any amin'ny tany Egipta dia inona ny zavatra tsiarovana amin'izany lay fanafahana nataon'Andriamanitra an'ireto zanak'Israely tahaka izany koa zany isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo misy fanafahana atsika ao famelan-keloka afahina noho ny otantsika isika ary tena mamela heloka ny tompo fa mino an'izany tokoa ve isika mandray izany famelan-keloka izany ve isika ary miaina ao anatin'izany famelan-keloka izany ve isika amin'ny fiainantsika isan'andro inona ny heloka zany zay voatondro eto amin'ity Matthieu 5:20 ty ao ny fitiavan-tena zay hitantsika toetran'ireo fariseo mpanorad-dalàna ary Jodasy koa dia tena hitantsika eto amin'ity texte ity Jodasy 30 sekely 30 zany namadihany an'i Jesosy manambara inona izany ny fitiavam-bola ary na ireto mpianatra aza dia jareo nalay mpanahy nahita n'ilay vehivavy nanolotra ny zavatra farany izay sarobidy anany tafitohina ny mpianatra tafitohina noho n'inona fitiavam-bola tsy mahafoy eto am-pamaranana ry havana dia misy tantara kely anankiray mba tantarako aminareo ny vory zany ny vory hony zany ny vola rehetra ohatrany hoe ataontsika dessin animé zany ny vola personnifientsika ohatrany hoe personnage vivant je vais le faire en français c'est une petite histoire pour conclure alors tous les billets d'argent et toutes les monnaies, les pièces se sont réunies. Et quand ils étaient réunis, ils voulaient décider qui va être leur chef. Donc, si on va prendre l'argent euro, donc on va dire le plus gros billet. Maintenant, je crois, les 500 euros, ils ont supprimé, donc c'est 200 euros. Après, 100 euros. Après, les 50 euros, ainsi de suite, jusqu'aux pièces, voilà, les centimes, voilà. Donc, chacun entrait, un à un, donc ils ont fait dans l'ordre. Allez, les plus grands, ils vont rentrer en premier, et ainsi de suite. Donc, les plus gros billets rentrent, et ils se vantaient, ils se disaient, ben nous, nous les gros billets, on va dire tous les billets 50, 100, 200, ils se vantaient, ben nous on est les meilleurs, on devrait être les chefs parce que ben, c'est grâce à nous qu'on fait la route, les infrastructures, tout ce qui est quelque chose de valeur, donc c'est grâce à ces gros billets. Après, ben, se sont défilés les billets de 20 euros, 10 euros, 5 euros. Ben, ils se sont dit, ben, nous, ben, vu qu'on est classe moyenne, on est moyen, ben, ça pourrait pas être nous, parce que ben, les gros billets, ils sont plus forts que nous.
Puis, se suivent les pièces, les 2 euros, les 1 euro, et 50 centimes, et toutes les pièces jaunes, ils disent. Ils se sont dit, en fait, nous, ce sont nous les meilleurs. Pourquoi? Parce que nous, on rentre à l'église tous les dimanches, on nous utilise tous les dimanches. Donc, nous, on devrait être les chefs. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette histoire, pour conclure? Quand on regarde l'attitude de cette femme qui a tout donné pour Jésus, tout ce qu'elle avait, tout ce qui était le plus précieux pour elle, elle a tout offert aux pieds de Jésus. Et nous, comment nous nous comportons face à nos dons? C'est à chacun de nous de répondre au plus profond de notre cœur. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? On est encore des privilégiés. On a pu entendre encore cette parole aujourd'hui pour nous encourager, pour nous réconforter. Le Seigneur, il nous donne ce dont nous avons besoin. Il subvient toujours à nos besoins. Et tout ce que nous avons besoin, on demande au pied de sa croix. Mais n'oublions pas que ce qu'il cherche, ce qu'il demande, c'est notre cœur qui est à sa disposition quand il veut de nous, quand il a besoin de nous, quand il dit, le Seigneur en a besoin, quand il avait dit à ses disciples, pour aller détacher l'anneau, il disait, si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous détachez l'anneau et tout? Vous répondez, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Et c'est aussi valable pour nous encore aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de notre cœur d'abord. Il a besoin de nous pour être à son service. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
misaotra ny ray aman-dreny mitanitsika nitondra ny afatra, misaotra ny sampana zava-maneno ihany koa amin'ny feon'ny zava-maneno mahafinaritra, ary misaotra antsika rehetra aloha tonga dia ataoko misaorana sao dia adino izay totona fotsiny andro ramasaka na tanteraka izao fotoana izao, ary kely ary tsy farany indrindra, ary kely ary tsy kely amin'ny farany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra. Eo am-pitsanganana ry havana no hanambarantsika ny finoantsika iarahana amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao amin'ny famakina ny fanaikeam-pinoana. Eo am-pitsanganana no avatsika izany. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanagady mpanatombotsika, teraka Maria Virgine, tsaraka noana tamin'ny fijaliana, madika nalemo, natany fiainantsika, sanjana tamin'ny mata amin'ny andro fahatelo, miakatra amin'ny lanitra, afaka mipetraksika eto. Dia tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fankatahana isika, ary vavaksika tonga. Tompo, lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny fahasoavanao, satria nomeno izao fotoana izao izay ahafahanay miara-mivavaka sy mandray ny hafatra avy aminao. Sotra amin'ny fanomezanao ny mpanomponao anay eto amin'ity fiangonana ity, ka nahafahanay nandray ny hafatra avy aminao. Misaotra amin'ny toerana izay nomeno anay ahafahanay miara-mivory ankalalahana. Misaotra nametraka anay amin'ny firenena, amin'ity firenena ity, satria afaka maneho ny finoanay ankalalahana koa izay. Dia marobe no faniriana tianay apetraka aminao Tompo, ary dia ho toto soamatsara ny andro Pasika izay andro nampisehoanao ny herin'ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay zanak'olombelona. Iny tsy tianao ratsy izahay fa ho voavonjy araka ny haben'ny fitiavanao, koa ho toto soamatsara Tompo izany andro Pasika izany. Ary ankehitriny izay raha amarina izao fotoana izao dia mbola mametraka ny dianay tsiraray avy samy toto soamatsara mitokantrano isanay tsiraray avy, ary ahazo toromaso mamy ahafahany indray miatrika ny andro vaovao rapitso. Izany vavaka izany Tompo dia ho ampiarahanay amin'ny vavaka fiendrana ampianarinao ny mpianatra ao, manao hoe anaiza any an-danitra, ao masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Minono izay anasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meliko taminay. Mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahy amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola mpitsanganana ry havana no anaovantsika ny ravolahatra mialohan'ny hafatra sy ny tsodrano. Tangantsika eto. Amen.
inona no afatra raisitsika amin'ny tiandroany ity ry havana dia hitantsika ao amin'ny Jaona 7:1-20 izay fantatsika tsara izany manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo mahatoky izay miantso anareo sady izy irery ihany no hanefa izany. Amen. Dia tapitra amin'ny fotoanantsika androany ny arazadiny ny fotoana rapitso ary miomana amin'izany tsika satria fotoan-dehibe izany. Izao dia nisapana zava-maneno no amarana fotoana dia misaotra an'Andriamanitra satria tanteraka somatsara amin'ny fotoanantsika androany ho anazarerany ny voninahitra. Thank you.